Efa ndresaka an'izay ihany isika dia nanomboka tamin'ity androndroany ity ny pratika amin'ny adina ara-panatanjahantena ao anatin'ny fanadinam-panjakana baccalauréat ho an'ny eto Antananarivo renivohitra ny ao Atsimondrano ao ary ny any Avaradrano. Ny zava-misy tetsy amin'ny kianjana Alarbe no entin-dravaka Randriamanala sy Maura Samuel amintsika. Ny demi-fond no isan'ny natahoran'ireo mpiadana baccalauréat niatrika ny pratika tamin'ny adina ara-panatanjahantena izay natomboka tamin'ity androany ity ho an'ny eto Antananarivo renivohitra, Atsimondrano ary Avaradrano. Mafy fa hita hoe lavitra ihany le izy fa fasavaka. Inona tena hitanao hoe sarotsarotra? Le endurance lava be satria tamin'le BPC hoe 2 tours fa 2 tours sy tapany ity le 1000 mètres. Mafimafy ihany. Inona tena nampitahotra tao? Le endurance. Dia manao ahoana ny tokony aina eto malgré an'izay? Trako. Matoky aminy. Mpiadina mitotaly eo amin'ny 7,000 mahery no hiatrika ny pratika amin'ny adina ara-panatanjahantena amin'ny baccalauréat ho an'ny fomba-panadinana lycée Rabearvelo izay manana ny kianjany eto Alarby. No tsinjaraina ho isaky ny vondrona ireo mpiadina ka vondrona 9 no raisina mandritra ny tapakandro maraina sy ny tapakandro hariva. Ny vondrona iray dia ahitana mpiadina eo amin'ny 70 eo. Mizotra araka ny tokony izy ny fanadinana teto. Hatreto aloha dia mizotra araka ny tokony izy ny adina ara-panatanjahantena ty maraina ty ankoatran'ireo izay hoe ratra kely majinijinika. Ny fanamarihana kely omena ao anatin'izany isan'ny mampandrindra kely azy zany dia ny tsy fitondran'ny ankizy karapanondro. Ny fanamarihana apetraka amin'ny ankizy rehetra zany ho azy mbola hiadina ao aorianan'izao dia tokony ho atota taratasy anankiroa zany no eny an-tanan'ny ankizy. Dia ny taratasy fiantsoana zany na convocation ny karapanondro pirenena na karapanondro jikolo an'izay tsy ampy taona na koa certificat de résidence saingy asina sary kosa fanamarina amin'ny fokotany zany ho an'ireo ankizy izay candidat libre nefa tsy ampy taona. Ireo mpiadina izay nilana fizana manokana dia efa nisy ny ekipa medikaly nandray ny tanàna azy ireo teto. Zazalahy kely iray izay nianjera tao mpanaovana ny fanatanjahantena Itambarana tamin'ny taranja baolina kitra no voaterina lefa vonjimaika any amin'ny hôpitaly raha ny fanazavana. Ireo mpiadina noho ny antony tsy afaka nanoharana ka tsy afaka niatrika ny adina ara-panatanjahantena tamin'ny fotoana voalaza ao anatin'ny taratasy fampiantsoana azy dia mbola afaka manatona ny fomba-panadinana misy azy ireo ary miatrika izany alohan'ny 12 Jolay izay ifarana ny adina ara-panatanjahantena.